Mahafaly anay hatrany ny manolotra ny arahaba sy ny firarintsoa ho antsika izay manaraka ity fandarana ity, ary mirary koa izay raha mirary ny fitahian'Andriamanitra, ny fanambinany, ny fahasoavany ary ny fiadanam-po avy aminy ho antsika rehetra izay miaraka amin'ity fandarana androany ity. Isaorantsika manokana Andriamanitra no nahafahantsika manatanteraka indray izao programa izao. Isaorantsika ihany koa ireo namana mpiara-miasa izay miara-manatotosa izao fandarana izao, dia namana mpikirakira ny lafiny ara-teknika ao ambadika ao dia akasitrahantsika izy ireo. Isaorantsika ihany koa ny fanahy masina izay manome tsilosaina mandrakariva ahafahantsika mandinika ny teny. Ka ny lohateny izay hoentintsika androany dia hoe tombontsoa antsika ny mamela heloka. Tombontsoa ho antsika na hoe fahasoavana ho antsika ny mamela heloka ny hafa. Izay ny lohateny androany ka dia tokony famela heloka izany isika raha izay lohateny izay. Araka hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika Tompo. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay nahafahanay manatanteraka indray ity programa anio ity. Mahatsapa izay fa tsy mendrika kanefa natsoinao mba hiara-miasa, hiaraka mandinika ary hiara-mianatra ny teninao eto androany. Mamindrafo aminay ary aoka ny fanahinao masina no hitari-dalana sy hanokatra ny saina sy ny fo mba hahantakaranay ny teninao, ary indrindra mba hahazahoanay fifaliana, hahazahoanay fiadanam-po, hahazahoanay famonjena amin'ny alalan'izany fandinihana ny teninao izany. Ho anao rery ihany voninahitra ny vavaka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay azy. Amen. Ny lohateny androany dia ny hoe ny tombontsoa ny fahazoantsika mamela ny heloky ny hafa. Tombontsoa lehibe ny ahazoantsika mamela ny heloky ny hafa. Andriamanitra dia miantso antsika mba hifamela heloka. Dia ho jerentsika ao amin'ny bokin'ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo mivaky toy izao: koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Mialohan'ny resahana efa ny fampiresantsika teto ilay hoe fiaraha-mivavaka, amin'ny fifampivavahana, ny fahamarinana, efa nyresantsika izany. Fa amin'ity androany ity dia hoe efa nyresantsika ihany koa ny hoe raha mitady famelan-keloka antsika dia mila mibebaka, fa eto indray dia isika mihitsy no mila mamela heloka. Ilayntsika ny mamela ny heloky ny hafa. Indray tsika dia manana fanisana ohatran'ny Petera tao amin'ny Matteo toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faha raika ambin'ny folo. Efa nisy fotoana isika nandinika an'izany teto dia izao no ambaran'ny tenin'ny Petera hoe nanantona i Petera, nanantona Jesosy Kristy, hozy izy Jesosy Kristy isika dia tokony hamela ny heloky ny hafa. Dia hozy izy Petera hoe tokony impiry moa izany no anaovako izany. Dia hozy izy Jesosy Kristy hoe impitopolo impito izany hoe 700 izany. Raha efa nanao an'izay taminao, indraindray isika vao indray mandeha fotsiny mba sendra diso tamintsika na solafaka tamintsika ny mpiray fanantenana na mpiara-mivavaka na mpiara-monina, dia efa lolo-po mandramaty ary dia tsy mamela. Fa hoy izy ny soratra masina hoe ilayntsika ary tombontsoantsika izany mifamela heloka izany. Hoy izy Jesosy hoe lazaiko aminao hatramin'ny impito izay vao tokony hanao izany ianao raha ohatra ka tsy maintsy hanao izany. Dia ilaina izany ny tiany ambara dia hoe tokony tsy hisy fetra ny famelana ny heloky ny hafa. Tombontsoa io, mahasalama. Izao ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fahafito ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo. Rehefa ianao izany manana fahatezerana amin'ny olona anankiray, manana fangidiana amin'ny olona anankiray, dia miteraka fahakiviana ao anao. Vao mahita an'ilay olona ianao dia efa mivoto ny fonao ary maharary hatramin'ny andohanao. Dia izao no lazain'ny soratra masina hoe ny fo ravoravo dia mahasalama, fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana ary havana. Aza kiviana
amin'izany ny saitsika vao mahita olona anankiray dia efa ianao no mivoto fo malaky maty amin'izany ianao zao efa fotoana ny fiakaran'ny tosidra tokony hifamela heloka isika rehefa misy fahadisoana dia adino ihany rehefa ny fona ilay olona ka nahatsapa ny fahadisoana dia avela ho any aoka mba havelantsika izy ny tenin'ny soratra masina dia manome toky fa rehefa mamela isika dia avelan'Andriamanitra fa raha tsy mamela kosa isika dia tsy avelan'Andriamanitra ny helokontsika. Mateo 7:5-7 zao ny vaky ny teny ary tahaka izany koa no nataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ilayntsika ny mamela ny rahalahintsika amin'ny fotsika tsy ambava fotsiny za moa zany rahalahy dia mamela anao kanefa ny ao am-po ao a dia mbola hafa dia rehefa mivoaka ny varavarana amin'izay a dia zany dia tsy fidy ny amiko fotsiny nanaovana an'iny fa raha ny tena izy a tsy sitrapoko ny nanaovana izany. Tenin'ny Kristy dia hoy izy hoe mila mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo na rahavavy na anabavy na vady na ny zanakareo dia mila mifamela isika. Tombontsoa antsika ny famelana satria na lay olona vela heloka na ianao a dia samy mahazo tombontsoa avy amin'izany. Ny tsy fahazahoana famelan-keloka mantsy dia mitondra ratra-po ihany koa ary ilayntsika ny mifamela heloka. Ao amin'ny Lioka 9:7 Lioka 9:7 dia zao mifaky ny teny omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho ao am-fonareo fa izay zatra izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo koa. Ry havana ny fatra ny famelan-keloka nataontsika dia izay koa no hamaran'Andriamanitra ny famelan-keloka ho antsika. Raha ohatra tsika ka tsy namela ny heloky ny hafa mihitsy fa dia nitazomintsika hatramin'ny farany dia torak'izany koa no nataon'ny Tompo amintsika. Ny fomba fivavaka nampianarin'ny Tompo moa dia mazava ho azy zao no tenin'i Jesosy Kristy rehefa nampianatra ny mpianatra ny vavaka izy ao amin'ny Mateo 5:12 hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Izany hoe tokony hamela aloha ianao vao mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe tahaka ny namelanao no tokony hangatahanao koa zany ny famelan-keloka. Raha namela manontolo ianao dia afaka mangataka manontolo amin'Andriamanitra ny famelan-keloka. Raha sombitsombony dia aza manantena manontolo fa sombitsombony ihany koa no omen'Andriamanitra aminao. Ao amin'ny Marka ao amin'ny Jakoba 2:7 Jakoba 2:7 dia zao nambaran'ny soratra masina fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo ary famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra fitsarana. Ry havana aoka isika mahamindra fo misy zany a olona tena mafy mihitsy miady izy mivady dia rehefa miady izy mivady dia niteraka olana lehibe teo amin'ny tokantrano zany. Rehefa taty aoriana dia nahatsapa fa diso ny anankiray dia mba nanatona ary ny fona milela-paladia mangataka fa tena tsy mety mihitsy ny anankiray. Amin'ny fotoana io nefa izy a dia mba tonga mivavaka ihany manantena famelan-keloka avy amin'Andriamanitra satria mpanota koa izy. Ry havana raha mbola izany no ataontsika dia tsy ahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ny olona mangataka aminao tsy omenao. Misy tantara ao amin'ny Mateo 5:20 ao misy an'ilay hoe mpanompo ratsy fanahy nananana ny olona anankiray trosa izy 300 miliara ariary izay tsy ho voalohany mihitsy mandra-pahafatiny na amidy hatramin'ny fananany sy ny vady aman-janany aza hatramin'ny tenany dia nefa nisy olona mba nananany izay 2 hetsy 3 hetsy ariary dia nogadrainy nafoy eo anazy ny 300 miliara ariary fa ilay olona nananany 3 hetsy ariary a dia nogadrainy sy nataony am-pitranomaizina ary tsy namindrano fo. Dia hozy izy Jesosy Kristy hoe hozy izy Jesosy Kristy hoe ny tantaran'izany olona zany a dia ampidirina tranomaizina izy ary ny trosa izay nafoy taminy dia averina amin'indray.
Zany hoe na de efa navela aza ny elony de ohatran'ny olona tsy voavela eloko izy rehefa tsy mamela ny hafa. De zay no mahatonga Jesosy miteny eo Mateo 7:5 manao hoe ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Ary ny famindram-po kosa de faly satria tsy mba matahotra fitsarana. Iavana malala. Aoka io fo mora tezitra io, aoka io mafy fo vato io, fa mba mahaiza manitry tena, mahaiza mamela heloka ny hafa, fa tombontsoa ho anao zany. Tombontsoa ho anao ny mamela heloka ny hafa na ara-pahasalamana zany, mahita fifalinanao ohatran'ireny misy zavatra niala atao aminao eta mavesatra ireny rehefa mamela heloka ny hafa ianao de torak'izany koa. Andriamanitra faly mamela ny heloka ao, fa izao ilainy koa ianao mba mamela ny heloka ny hafa. Raha tsy zany de ho atamberiny aminao indray izay fahadisoanao kanefa efa navelany. Ny firariana de mba hifamela heloka sika. Zay moa le teny terim-piandohana no resahany tamin'ny alalan'ny apôstôly Jakoba manao hoe mamela dia mba havela ianareo, mifaneke heloka ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, fa ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Aoka hifampivavaka isika, aoka isika hifamela heloka, aoka hifananatra ary indrindra mba hanana famindram-po indrindra re amin'ny mpianakavin'ny finoana, aza mitahiry lolo-po na mitahiry ratra-po mangidy, faka mangidy volena, fialonana, fa aoka hifamela heloka isika. Satria ny lanitra de natao an'ny olona mazoto manana fahatsoram-po mamela heloka, ka fitahiana sy fanambinana ao antsika izany. Tompony hitahy antsika ka mba ho isan'ny olona miaina ao anaty fifaliana, fiadanam-po, fifamelan-keloka izaho sy ianao sy ny ankonanao ary ny fiangonana misy antsika tsirairay avy. Iaraka hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao zahay tamin'ity androany ity, nomenao zany lesona sarobidy izany mba aizanay mifankatia, aizanay mifamela heloka, aizanay mifampivavaka ary indrindra aizanay mandray ny famonjena avy aminao satria namela ny heloky ny hafa zahay. Ampianaro anay fa tsisy famelan-keloka sahazanay raha ohatra ka tsy mamela ny hafa zahay, ary ampianaro anay zany toetra tsara mamela heloka anananao zany, tokony ho tahafinay satria zanakao zahay. Ary ny lanitra zay nomaninao dia tsy mendrika ho an'ny olona miavinavina sy tsy mamindra fo, koa ampianaro zahay tompo mba hanana izany famindram-po zany ary hanana fanetretena. Ankehitriny raha isaraka eto amin'ny alalan'izao fandarana izao zahay dia ny fiadananao ho aminay rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny tolo-kevitra sy ny fahendrena avy amin'ny fanahinao masina ampitomboinao ny hafanam-po amin'ny fanomponanao any ho aminay rehetrarehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay mivavaka. Amen.